Ny Herin'Andriamanitra no mampitranga ilay fahagagana. Ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Andriamanitra mila olona vonona fotsiny, mila olona nanolo tena tsara ho azy ampitoeran'ny heriny. Ianao zany karazana récipient, zany hoe fitaovana anankiray ohatrany hoe vazy, dia ny contenu ao anatiny ny Herin'Andriamanitra. Lehilahy fenoana Herin'Andriamanitra mangetaheta tsara, vehivavy fenoana Herin'Andriamanitra mangetaheta tsara. Mila olona resy lahatra tsara ho an'Andriamanitra. Tena nompo an'Andriamanitra ny diany atao anaty fiangonana, tsy zavatra hafa, tsy ampiseho akanjo, tsy ampidera talenta, tsy ampiseho fahaizana, tsy aneo atsarana, fa nompo an'Andriamanitra ny dianao atao am-piangonana. Ho an'i Jesosy tsara ianao, ho an'i Jesosy feno ianao, anazy sy mifangaro an'izao tontolo izao itsony ianao. Tsy hoe mba hitaditady fifaliana ankaty am-piangonana, tsy hanaraka ray aman-dreny, tsy handeha hitady zavatra hafa, fa raha nompo an'ny tompo ny dianao ato ka malalaka tsara ho an'Andriamanitra ny fonao, dia azon'Andriamanitra fenoana hery ianao. Ary ny hery amenon'Andriamanitra anao izy fiandraikana hatrany amin'ny tananao any. Za tena resy lahatra an'izany raha lasaina bavy malala. Izy fahaiza-manao n'Andriamanitra mihitsy ao anatinao ao. Raha hiditra lalina amin'ity Herin'Andriamanitra ity ianao, izy fahaiza-manao n'Andriamanitra apetrany ao anatinao. Ny afany manimba olona, fenao aty manatsara olona, manasoa olona. Ary mahafinaritra amin'io Herin'Andriamanitra io. Tsy hoe manasoa olona ihany izy, fa ny tenanao ihany koa asoaviny. Misintona fahatsarana eo amin'ny fiainanao, misintona fitahiana eo amin'ny fiainanao, misintona fanambinana eo amin'ny fiainanao, misintona zava-tsoa eo amin'ny fiainanao. Mangetaheta mafy rahalahy, tsy misy limite d'âge ny Herin'Andriamanitra ao. Misy ankizy mbola vao 12 taona vanginy ny Herin'Andriamanitra. Ny lehilahy atao hoe Renard Bonquet tamin'ny faha 12 taona no nandray ny batisa ny fanamasina ilay Herin'Andriamanitra, ilay évangéliste international. 12 taona, 12 taona midinany ny Herin'Andriamanitra tao anatiny tao. Nareo ankizikizy madinika reny, afaka mandray ny Herin'Andriamanitra ao anatinareo ianareo. Ianao efa somary zokonjokony, afaka mandray ny Herin'Andriamanitra ao anatinao tsara ianao. Alleluia. Za tena resy lahatra rehefa eo no midina androany izy tantara miseho. E misy mpanan-karena milliardaire be, multimilliardaire be, tsy menatra intsony reo mamoaka ny Andriamanitra ny zareo. Ny Andriamanitra n'ilay mpanan-karena be anankiray maso ilany. Signany Jesosy Kristy manko, inona lizy? La croix na hoe azo fijaliana. Tsy zay, ny ansasany ray tandroka, tsy miafina ary zareo, asehony zareo mihitsy itiny Andriamanitra itiny mampanan-karena anay, fa ny takalony kosa tena mampanenina. Ozy zay fiteny zay hoe tsy papapapa mihitsy ianao. Ka raha lasaina vavy malala, atao amin'i Jesosy ihany raha te hiady anao hoe, atao amin'i Jesosy ihany raha te ho sambatra ianao, atao amin'i Jesosy koa misy ny fitahian'Andriamanitra rehefa mandeha amin'ny lalany tsara ianao. Ny fitahian'i Jehovah ny mampanan-karena, misy hery mahavory arena atao amin'Andriamanitra. Te hitarika anao androany da lasaina vavy aho. Maro be ny atsipirian zavatra efa nianarantsika tato ato, maro ny zavatra nampianarina antsika tato ato, ilaina daholo reny, manana ny lanjany daholo reny, fa ity anankiray ity tsy azo adiny ity dia ny Herin'Andriamanitra. Ny Herin'Andriamanitra isintona fahasoavana ny Herin'Andriamanitra, isintona fitahiana ny Herin'Andriamanitra, isintona olona ny Herin'Andriamanitra. Aoka ho lehilahy feno Herin'Andriamanitra, ho feno Herin'Andriamanitra, ho vehivavy feno Herin'Andriamanitra ianao. Ary io ny fanomezana voalohany raha voanakarina ho any an-danitra Jesosy. Ny Herin'Andriamanitra
azy hoe aza miala eto Jerosalema ianareo, ambara-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo, hery avy any amin'ny avo. Nizary izy lahatra fa raha ny hery avy amin'io Jehovah Andriamanitra, hery avy amin'io Andriamanitra nanao an'io zao tontolo izao io no ao anatinao rahalahy, ao anatinao ranabavy, tsy ohatry zao ny fiainanao. Fa rehefa feno herin'Andriamanitra mihitsy ho ainao io, dia eo no manomboka miova ny tantara, eo no manomboka miova ny tantara. Alleluia, alleluia, alleluia. Misy olona vilavitra any azy andeha nafatra anao mihitsy, hiantoka ny billet d'avion anao ale reto, andeha hivavaka ho azy fotsiny, satria nisy fagagana nataonao tao amin'ny quartier nisy anao teo. Reny le olona nanodidina anao tao, zay nanana havana tany andafy-tany, satria misy zavatra magaga ao anatinao ao. Alleluia, alleluia. Mahita mijery amina décodeur ireo mpanompon'Andriamanitra afrikanina tao Nigeria tao, hatramina taolana tapaka, taolana tapaka noentina tomobile avy any, dia efa misy caméra io velan'ny fiangonana miandry an'izay olona ho avy eo. Dia tsy mbola miditra ao am-piangonana akory le olona, fa efa misy misignaly misy olona ohatran'izao tonga ao, dia mampahafantatra any amin'ny réception any, dia miresaka ary amin'ny lehilahin'Andriamanitra, dia misy micro hoentina any anaty tomobile ivelany ao. Dia ireo olona reo manomboka miantso, mpanompon'Andriamanitra mbola mivavaka ho ny olona hafa, dia omena micro le olona ivelany ao amin'le tomobile. Lehilahin'Andriamanitra ao, ampio zahay, vonjeo zahay, sitrano zahay, tapaka ny taolako, tapaka ny taolako. Averimberiny zany dia mivoaka lehilahin'Andriamanitra avy any. Dia ao ambonin'ny sezan'ny tomobile izy, avoaka fotsiny tongony, dia avoaka eo amin'ny écran eo daholy, dia atao ohatry zao le tongotra misy taolana tapaka, tsy tongotra misy devoly fa tongotra misy ina azafady, taolana tapaka. Dia manomboka mitsotra ny tanan'ny lehilahin'Andriamanitra, manomboka mietsika le taolana tapaka. Eo no eo, eo no eo, eo no eo, dia mitambatra io taolana tapaka io, zay la hoe famantarana sy fahagagana. Dia zay hoa devoly mikikiky ty fa misy taona ohatran'ny te hiseho ianao hoe tena hoe Herin'Andriamanitra mafy ato amiko zany. Fa rehefa mahita zavatra ohatran'izany ianao, dia miondrika sy manetry tena diziny tompo hoento lavitra ao. Mahita ny zanany masonay, mahita ny zanany masonay raha lasaina vavy malala, ary hidirantsika lalina izany. Afaka mampiasa anao koa Jesosy e, afaka mampiasa anao koa Jesosy e. Zany mahatonga ana miteny amintsika raha lasaina vavy aza mbola mirehare. Nisy vehivavy anankiray, anabavy anankiray fotsiny, feno herin'Andriamanitra iranabavy, voaniditra tamina building anankiray, izy mbola ao ambany rianao, mitsofoka. Ny ankamaroan'ny olona tao anatin'io trano mitomany daholo, mibebaka, satria nisy herin'Andriamanitra miaraka amin'io tovovavy io. Misy onction de la repentance, osotry ny fampibebahana, mampibebaka ny olona ao anatin'io trano no ny hery miaraka aminy. Zany hery zany no tiako hitina any aminao androany, tiako ny rotsaka aminao androany, ilatsaka ao aminao io hery io androany. Alleluia. Zany ny herin'Andriamanitra. Raha vao izy mirotsaka, mikasika olona izy, mikasika fony olona izy, manova tantara izy, manova zavatra izy. Aleo tena hoe herin'Andriamanitra tena izy mihitsy koa ny asa ao anatinao, tsy zavatra konkomika ety ivelany ety. Misy izy io manko zavatra mampitsikasikasiny eny amin'ny tany fotsiny. Hery komkomika tsy fantatra hoe tena herin'Andriamanitra avy eo sy demony, mampiodikodina eo am-pitoerana fotsiny, mampitsikasikasina amin'ny tany, dia ny akanjo maloto nefa tsy hitanao ny fiantraikany. Aleo tsy izany, aleo tsy amin'ilay zavatra miseho eo aminao eo mpivavahana, tsy no ilayntsika, fa le manifestation eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra miova any amin'ny fiainanao, any anaty posinao, anaty vilaninao, any amin'ny bureau-mpanjakana any, any amin'ny olona mifandray aminao, any amin'ny relationnao, relation eo atoerana, relation communale, relation nationale, relation internationale, relation mondiale mihitsy. Amen, 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 amen.
izy izany mila ny herin'Andriamanitra ataovy amboniny tanana. Ataovy ohatr'izao rehefa manangan-tanana, za mila hoe za mila mila. Alleluia, alleluia, alleluia. Ampidino ny tanana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany ny hery rehefa atao amin'ny Petera. Petera tonga teo amin'ny tanana anankiray atao hoe Lida. Vao tonga ao izy, misy olona maty tao amin'ny toerana anankiray. Tanàna anankiray hafa izy ny anaran'ny olona maty, Dorcas. Rehefa maty le olona, ny herin'Andriamanitra ao amin'ny Petera mamangy an'ireo olona reo, naka ny Petera avy any. Petera zany olona mpanjono. Hitanao ny herin'Andriamanitra rehefa tonga dia hoentiny any amin'ny zavatra tsy domaine anao mihitsy ianao, fa domaine n'Andriamanitra. Hoentiny amin'ny sedra izay tsy nazatra anao ianao, fa sedra efa fiasan'Andriamanitra. Polyvalent ianao rehefa ao aminao ny herin'Andriamanitra. Mahay zavatra maro ianao rehefa ao aminao ny herin'Andriamanitra raha lasana vavimalala. Gaga ianao hoe zavatra tsy nianaranao, zavatra tsy nazatranao, tsy koloaranao mihitsy, fa ny fahaizan'Andriamanitra, fahaiza-manaon'Andriamanitra ny miaraka aminao. Mpanarato ry Petera, mpanjono ry Petera, resaka rano hainy, rano misy trondro fantany, fitsokany rivotra hainy hoe mankany atsimo. Anorana ny andro, omaina ny andro androany, ary iny tokony ale. Voafehiny mombana rano, mombana jono, voafehiny. Fa raha voanidina ny herin'Andriamanitra, manomboka lasa olona hafa Petera. Fa na ratsy mivoaka. Jereo tsara olona malemy tongotra hatrany ekibony mamana. Inoko fatao anatin'ny 70 taona mahery na olona ny olona io maro ny fitsaboana zay natao. Nanomboka tamin'izy nitsaboiny ray aman-dreniny, sy izy nitsabo teny, sy ny toerana maro zay nitondroiny olona hoe ary ale, fa tsy nisy vahaolany. Fa tonga Petera sy John. Ozy Petera sy John. Vao tonga aloha Petera sy John ka mampanompon'Andriamanitra azy ho everiny olona fa misy an'ity foana izy. Sa tsy zay? Misy fotoana tsy mbola tonga le fotoana tena nananany. Ade nanantena zavatra le olona. Ozy izy hoe mijery anay, tsy manana vola fotsy zay, tsy manana vola mena zay, tsy anananay nomena ianao e. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsangatsangana ianao. Zavatra mahafinaritra dia zao, tsotro zany Petera talohany io. Talohany nandraisany an'io hery io, tsotro zany izy. Mba kalosa koa izy, nataotry ny ho faty izy, nataotry ny ho gadra, nataotry ny ho samborina. Fa rehefa feno herin'Andriamanitra nanomboka sa. Ny herin'Andriamanitra zany mitondra fahasahina raha lasana vavimalala. Miteraka fahasahina any anaty fonao sy fanahanao ny herin'Andriamanitra. Sa miatrika zavatra ianao, sa miatrika fanampy ianao rehefa manomboka mipetra ao aminao ny herin'Andriamanitra. Jery anay, tsy manana vola fotsy zay, tsy manana vola mena zay omenanao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Le olona amin'io mbola tsy mitsangana, fa nisamboriny. Tanao le setrasetra, shokshok na herin'Andriamanitra. Raiso lay setrasetra ny herin'Andriamanitra. Raiso lay setrasetra ny herin'Andriamanitra. Raiso lay setrasetra ny herin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tonga dia setrasetra ny herin'Andriamanitra, tonga dia manokatra botika ianao, mivarotra kiraro, mivarotra akanjo, miaraka amina mannequin complet eo, mivarotra tsy fantatro hoe poketra cuir, miaraka amina zavatra luxe daholo, miaraka amina setrasetra ianao manokatra botika, setrasetra ianao manokatra garage, setrasetra ianao manokatra salon de coiffure, miaraka amina herin'Andriamanitra shokshok. Alleluia. Averone setrasetra ny herin'Andriamanitra, setrasetra ny herin'Andriamanitra. Efa avy nanangana ny maty ve Petera talohany nananganany any Dorcas? Mbola. Efa avy nanangana malemy ve Petera talohany nananganana ny lehilahy 70 taona mahery iny? Mbola vao sambany daholo niditra tamin'ireny zavatra ireny, kanefa zavatra sambany vao natao, ohatrany efa fanaon'izany le izy. Misy zavatra mbola tsy ary ny ainanao mihitsy fa rehefa eo ny herin'Andriamanitra dia ohatrany efa hoe efa fiainanao le zavatra. Misy fitahina tsy mbola ary ny ainan'ny razambe anao, ray aman-drenao, tonton, tantine anao, fa rehefa eo ny herin'Andriamanitra ianao no misitraka le izy ohatrany hoe zavatra efa fiainanao zany, ohatrany efa sahazanao zany. Alleluia. Izy ny mino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao hoe mitanga amiko zany, mitanga amiko zany. Or fiangonana miverena ao amin'ny herin'Andriamanitra.
natsangana n'laylayla malemy 40 ans mahery, natsangana ihany koa Dorcas rehefa feno oera izy tsangana tamin'ny maty Dorcas. Tompo, misy zavatra tsy mbola nahazatra anay, tsy niainanay fa no ny Herin'Andriamanitra midina ao anatinay dia misitraka an'izany zay miaina amin'izany zahay, miaina amin'izany zay, miaina amin'izany zahay. Amen, 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 amen. Enao tsy nampoizin'olona ho patron iny, patron be no ny Herin'Andriamanitra. Ohatrany efa patron efa ela izany ianao, amin'ny voalohany ohatry mbola hafahafa no fisofinao ma io ny patron deba kanefa efa zany mihitsy ianao io, fa saingy tampotampoka taminao le izy. Zany mihitsy nge no mitranga raha lasa nabavy malala. Jereo ny fijerin'ny olona ny Petera Sona rehefa mitsangana ilay lehilahy malemy, jeren'ny olona izy. Hatramin'izay ny trondrony no jeren'ny olona, ny filaoazony no jeren'ny olona, fa tamin'io fotoana io tany aminy amin'izay ny maso. Nahoana ianareo no mijery anay? Ery avy amin'io anaran'i Jesosy io zay nampitsangana n'io lehilahy io. Ny Herin'Andriamanitra ao anatinao raha tsy toetra ianao dia lasa entinao manapotika ny hafa. Zay no natonga n'le pasteur anankiray nanariko mafy, manozona olona, rehefa masososotra azy tonga dia hozonina. Dia nisy olona anankiray hafa-jaza, dia nitsotra mihitsy izy, zaho zy nanozona an'iny nge, zay natonga azy hafa-jaza iny. Ary possible le izy, satria ny hery manko tsy misaina. Ahoana tsara zafady? Tsy misaina ny hery, ny hery nge tsy personne. Ny fanahy masina ny personne, fa ny hery tsy personne. Ny hery dia zavatra ao amin'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina ny personne. Anankiray amin'ireo trinité, Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka ary fanahy masina. Tena hoe trinité dia ireo ray, zanaka ary fanahy masina, personne ireo. Mandray anavy ianareo raha lasaina bavy malala. Dia ny fanahy masina personne, ohatrany hoe olona, zay no natonga azy. Tamin'ny voalohany Jehovah Andriamanitra nitondra tetỳ ambonin'ny tany. Jehovah Andriamanitra no nitondra amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpanjaka sy ny mpitsara. Dia rehefa vita zay dia misy ny atao hoe dispensation. Mialatsiny amin'ny teny baiko, tsika koa be dehibe mba nitana stylo ilaina foana koa zay. Dia misy ny atao hoe dispensation. Anao ny atao hoe dispensation, zany hoe nafindra amin'ny olona hafa indray le fitondrana, ava le passation fa dispensation. Rehefa vita ny fitondran'ny Jehovah iny dia izy indray no nitondra tetỳ ambonin'ny tany, Jesosy Kristy. Dia rehefa nakarina teny ambonin'ny tany an-danitra amin'izay Jesosy Kristy, dia izy amin'izay no miasa amin'izao ny fanahy masina. Mazava sa tsy mazava zany? Zay no mahatonga ny fiangonana miverena ao amin'ny Herin'Andriamanitra, satria Jesosy zao tsy hitantsika masotsony fa ny fanahy masina ray no mitondra, saingy amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka raha feno ny fanahy masinatsika dia mahita ny asan'i Jesosy isika. Dia ao amin'io fanahy masina io amin'izay ny Herin'Andriamanitra. Zay no natonga an'i Jesosy niteny hoe aza mbola mandeha miasa aloha ianareo raha tsy efa milatsaka ny fanahy masina, satria mandeha rery ihany nareo raha tsy eo ny fanahy masina, satria za efa nandeha, za efa nakarina. Dia raha andeha nareo dia mandeha rery, fa mila tonga ny fanahy masina vao lasa amin'izay nareo mandeha miasa. Mazava sa tsy mazava zany? Dia ny apôstôly rehefa miasa dia maheno ny fanahy masina miteny aminy. Mila feno fanahy masina ianao raha nabavy, mila feno fanahy masina ianao raha lahy malala. Dia ao amin'io fanahy masina io amin'izay ny inona? Ny Herin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 1:8, azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko manomboka eo ranjodisy samary hatrany amin'ny farany tany. Azo hery zany hoe rehefa milatsaka aminao ny fanahy masina dia manomenao inona izy? Herin'Andriamanitra. Dia ny Herin'Andriamanitra amin'izay tsy misaina, fa ny fanahy masina maha-personne azy izy mihitsy azany manolo-tsaina. Fa ny hery zany eo an-tananao dia ianao amin'izay no mikomande ny hery rehefa eo an-tananao izy.
zay no mahatonga tamin'ny didy hita amin'ny alakamisy mikomandy ny Herin'Andriamanitra ho any Dubai dia mankany ny Herin'Andriamanitra. Toy izay mandoy ianao amin'izao fotoan'izao dia ny Herin'Andriamanitra mirealize an'izay zavatra izay. Fanamasina tsy azoko komandina fa ny foana fanamasina aza mikomandy anahy, fa ny hery nomeny anahy eo an-tanako a zany mikomandy ny zavatra eo ampela-tanako. Mazava sa tsy mazava raha lasaina bavy malala? Alleluia, alleluia. Lazonina manao rehefa eo aminao ny Herin'Andriamanitra dia ianao no mikomandy azy hoe, ianao no mampiasa azy. Rehefa feno hery ianao afa ny ampakty ny anaran'i Jesosy. Samy anaran'i Jesosy ny nampiasainy zanaka Skeva sy Petera. Fa ny an'ny Petera mitsangana ny malemy, ny an'ny Petera velona ny maty, ny an'ny zanaka Skeva nalainy devoly ny akanjony dia niratrainy izy, nitsoka ny tanjaka. Ka tsy vitany amin'ny anaran'i Jesosy fa mila feno hery ianao raha lasana bavy malala. Ary ny hery ao aminao, komandinao ny hery ao aminao, komandinao ny hery ao aminao, komandinao ny hery ao aminao. Amen.